Varofotsy efa Simba milanja 70 taona anatina saka no sary gendarmerie pirenena Antsohihy teo amin'ny baraziny Ankerika zotra pirenena fahaenina raha azo any Andrenivohitra avy Anosy Elville no niezaka ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanaraha-maso sy fisavana ny famezivezen'ny entana sy ny olona miditra ary mivoaka ny faritra Sofia no natratrarana izao varofotsy efa Simba izao izay anatin'ny ezaka fandio ataon'izy ireo ihany koa ny gendarmerie. Dia mandray anjara mavitrika amin'izany opération izany ka ireo fotsim-bary ireo dia hogiazana ery amin'ny chambre de commerce fa ilay fiarakodia nitondra azy kosa dia ampidirina fourrière eto Antsohihy mandra-piandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana zany. Voararany lalàna ny fanaparitana ny sakafo efa lany daty ary miteraka fanam-piozenana ara-tsakafo izany entitra ny eo anivo ny sampandrarany varotra sy ny fanjefana amin'ny sakafo Simba toy izao. Raha araka ny tamaso dia efa mainty le vary paloha rehefa moka fofona ary izay dia miaro ny zon'ny mpanjifa zany amin'ny fisamborana sy fanendrehana ireo mpandika lalàna ireo. Raha momba ny entana lany daty dia araka voalazan'ny lalàna moa zany loi 2015-014 dia misy l'amende zany aloha valeur an'le produit zany x5 zay ny amende ary misy emprisonnement 2 mois à 2 ans d'emprisonnement zany. Efa eo ampelatana ny tompon'andraikitra moa ny fanadihadiana amin'ny mety hampiasana ity varofotsy Simba ity sy ny tompony izany.